mbola fifaliana lehibe ho ahy ny manolotra ny arahaba ho anareo rehetra zay efa eopototry ny fahitalavitra amty androany edy amy mampanompon'Andriamanitra ahy dia mijodrano anareo aho mba ho isan'ireo olona atsapa fahasoavana isika ny manaraka an'izao fandarana mitondra ny loahevitra hoe inona no tianao ataoko aminao. Andriamanitra tokoa ane atateraka zay ao anatin'ny fonao ao amty taona de avitsika ity. Amaky baiboly avetrany ary isika arak'izay voalaza ao amin'ny bokin'ny Hebreo 1:12 de ny 9 toy zao no voasoratra fa vakitsika amin'ny anara Jesosy lay teny. Fa raha tsy amin'ny finoana de tsy misy azo atao aza ho nasitraka aminy. Fa raha tsy amin'ny finoana de tsy misy azo atao aza ho nasitraka amin'Andriamanitra. Fa zay manatona an'Andriamanitra de tsy maintsy mino fa misy izy sady mpamarosoa zay mazoto mitady azy. Avy amin'ny alalan'izay teny novakiny zay zany no iaingy isika aka fampianarana aka fampahirizana. Ka raha raisinao ty afatra entiko anareo ity de inoko fa nisan'ireo olona ahitan'Andriamanitra miasa tokoa ianao eo amin'ny fiainanao. Zao zany teniko aminareo, raha mino anareo fa misy Andriamanitra, raha mino anareo fa mihaino mivavaka ataon'ny olona izy sady mamaly vavaka ny olona arak'izay angatahany arak'izay iriny de hoia hoe raha mino anareo androany de ahita ny fiasan'Andriamanitra lehibe anareo araka fomba fiteny anatin'ny baiboly moa de hoe ahita ny voninahitr'Andriamanitra ianareo raha anao pratika an'izay zavatra inonareo izay. Satria mino ny fisin'Andriamanitra ianao de hoy aho hoe andao aza ivavaka ianao mihitsy aoka nokana fotoana anaovana vavaka ka eto anatr'Andriamanitra ny olana misy ao fiainanao raha toka misy olana tokoa aminao ary olana tsy mety nahitanao valiny mihitsy efa nanao mindry nokavianao nokavany ianao fa ny alamaina. Andao aza hitondra ny aretina misy aminao eo anatr'Andriamanitra ianao raha ohatra ka marary ianao am'izao fotoana zao kanefa tsy mbola mety sitrana mihitsy na de fa nataonao daholo ary zay azonao atao. Na ihany ko tsetry ny zavatra mety hoe irinao ataon'Andriamanitra aminao amty taona misy atsika ity de hoy aho hoe raha mino anao fa misy Andriamanitra de zay eto anatr'Andriamanitra ary ny zavatra irinao aza felan'Andriamanitra fa ity tsy olombela tahaka atsika fa iza mahandriamanitra an'Andriamanitra de mahay ny zavatra rehetra mahay manao tsy misy de eto anatr'Andriamanitra ary ny zavatra irinao. Fa tiako milaza aminao araky le teny nataoko ty aloha ahitan'Andriamanitra miasanao ary araka fomba fiteny atao anaty baiboly dia ahitany voninahitr'Andriamanitra ianao. Raha mino matsy ianao fa misy izy zay le voalazan'ny Hebreo 1:12 teo. Raha mino anao fa mpamarosoa ho andreo zay mitady azy io Andriamanitra io de arabaky teny mihitsy nietsika ho ataon'Andriamanitra aminao tompoko. Tsy zany matsy fa zava-poana daholo zavatra rehetra. Zava-poana ny titra entinao hoe mpivavaka ianao, kristianina ianao, diakony ianao, olon'Andriamanitra ianao, loolony ianao, manandraikitra tozao ao anatin'ny fiangonana misy anao ianao. Zava-poana daholo zany rehetrarehetra zany raha ohatra ka tsy mino ianao fa misy Andriamanitra. Ary raha toka tsy mino ihany ko ianao fa mihaino mivavaka ataon'ny olombelona izy ary indrindrindrindra tsy mino anao fa ny zavatra resanao amin'Andriamanitra de tsy tonga ny aminy ary tsy valiny akory. Zava-poana avokoa hoy aho zavatra rehetra. Ino tsara nge reto tantarako aminareo reto hoe entiko manamafy fa tena misy Andriamanitra sady mpamarosoa andreo olona zay mitady azy izy indrindrindrindra
fa hoandre olona zay voalazany hebreo toko faraky mifola de faina hoe mazoto mitady azy zany hoe ho avan'andriamanitra zany nina tena hoe mazoto mitady azy ka engany ka isandre olona tena mazoto mitady an'andriamanitra ianao reto ny tantara tiako tantarana aminareo ny tantarany Zakaria sy Elizabeta vadiny. Zakaria moa zany a tam'izany andro zany de ampisorona izy de Elizabeta no anarany vadiny de nisandre olona azo rasaina hoe nakasitran'andriamanitra tokoa ny fiainan'izy mivady tam'izany andro zany de tantarany baiboly a fa nisany zavatra netiny teo anatranyandriamanitra naloboka tamin'ny fahatanora de ny hoe ry zareo mba ananjanaka mba anataranaka kanefa indrisy lasa ny andro lasa ny fotoana tsy nety nahazo zaza ry zareo tsy nety nahazo taranaka mihitsy de antitra ihany izy mivady de nyonona fony ndray andro anefa nanao ny asa fisoronana tao amin'ilay toerana nanao fisoronana i Zakaria araky ny fandaminana tam'izany fotoana zany de ina nitranga ho ianao tantarany baiboly fa rehefa vevaketsika nisehony anjely izy de io anjely io no laza vaovao mahafaly taminy de zao ny tenin'ny anjely taminy Zakaria efa nioenon'andriamanitra ny fitarananao indro Elizabeta vadinao dia itoejaza amin'ny alalanao de ny tantara kalaza natao hoe fahasoavana manokana ho an'le zaza ateraka lay anjely tam'izany fotoana zany gaga talanjona Zakaria raha nahitan'ilay anjely raha nandreny ny vaovao mafaly no tantarahany ry havana malala engy aneka ho tonga aminao ihany ko ny feon'andriamanitra milaza fa efa noenona ny vavaka anao taonao androany na nivavaka anao taonao omaly na nivavaka anao taonao tamin'ny heritaona na nivavaka anao taonao tamin'ny rotaona sy tany rotany ka dia ho tanterany aminao tokoa le izy de ity ny zavatra anakira somary nampalahelo kely rehefa nandrelina an'ilay vaovao mafaly Zakaria de ohatrany hoe nisy salasalana zany tao anatiny nisy firorona saina zany tao anatiny hoe ahoana no afantarako fa mara zany teninao zany ry anjely efa antitra nge ao e raha matovady ihany ko efa antitra e de mbola possible ve hoe nitoejazy izy dia iteraka azo taranaka izahay atao vakitsika ny voasoratra ato amin'ny Luka toko voalohany de to zao voalaza manomboka amin'ny andininy 10 ary ny vaoka rehetra nitoetra to ivelany nivavaka tamin'ny ora fadorona detikazomanitra anisany ndininy tompo niseo taminy teo akavanany altara fandorona detikazomanitra ary no nahita azy Zakaria de tatra loatra izy ka raiky tahotra fa ole anjely taminy aza matahotra Zakaria fa efa noenona fangatahnao ka Elizabeta vadinao de hiteraka zazalaminao ary tsona no ataonao anarana andiy fefatra amby folo ary faly sy ho ravoravo ianao ary maro no ifaly amin'ny aterahany fa ho lehibe eo anatreny tompo izy ary tsy sotro divay natoka sady ho fenona fanay masina hatrany akibony reniny azy ary maro am'izany Israely no ampidiny amy Jehovah-Andriamaniny ary izy andeha ho anoloany amin'ny fanasinyheriny ily mba ampody ny foniny ray ho amin'ny zanaka ary ny tsy mano ho amin'ny faindreny marina amboatra firena vomana ho an'ny tompo andiny ny fahavalambey folo ary o Zakaria tam'ilay anjely ina no afantarako izany fa izao efa antitra ary efa antitra koa ny vadiko de namaly azy le anjely amin'ny 7 zay zany le mahatonga amin'ny teny hoe tandremo ny tsy mino tandremo rorosaina na de fa nilaza vaovao mafaly ary Andriamanitra fa mahatonga sazy le izy andiny 7 ary lay anjely namalaka anao taminy hoe izao no Gabriela zay mitsangany eo anatrehan'Andriamanitra ary ny raha ny tena aminao ao ka ilaza aminao zany teny mafaly zany koa indro omona ianao ka tsy hainy teny ambara-patonga ny andro isehony zany zavatra zany ho valiny tsy ninonao ny teniko zay ho tanteraka amin'ny fotoany sora ny Andriamanitra
fa niaino Zakaria tokoa Andriamanitra ary tamin'ny fotoana mety dia no tanteran'Andriamanitra le izy. Ka eto de mampaheranareo rehetra raha mihinana fa misy Andriamanitra ary raha ohatra ka efa nanao dingina ianao mitondra ohatra ny olonanao teo anatry Andriamanitra, ny aretinao teo anatry Andriamanitra, na zavatra mirinao teo anatry Andriamanitra, dia aza misalasala mihitsy anao na mirorosaina fa efa voarain'Andriamanitra ireny fangatana nataonao reny. Ary tsaroa fa manana fotoanany io Andriamanitra io amalina ny vavaka zay nataontsika taminy. Misy am'ireny vavaka nataontsika reny no eo de tanteraka, fa misy kosa afaka andro vitsivitsy, fa misy tena hoe maharitra ela mihitsy taka ny nazo any Zakaria sy Elizabeta. Fa ny azo antoka dia efa tokany any amin'Andriamanitra ny fangatahana, ary ny azo antoka ihany koa efa nanomana valim-bavaka zaza ho antsika zay mino azy fa misy izy io Andriamanitra tsy to zay ivavantsika io lay antsona hoe rainy Jesosy Kristy. Ohatra anankiray faharoa ihany koa ty entiko aminareo ity de ny tantarany Petera sy ny fiangonana tam'izany andro zany. Tantarainy Baiboly fa nisy fanenjehana kristianina tamin'ny andron'ireo apôstôly, de fa maromaro tamin'ireo apôstôly no efa voasambotra ary novonoina ho faty natao martiory. De tateoriny indray de voasambotra Petera, de nampidirina tao an-trano maizina no gadraina tao izy, fa ho avoaka izy aorina kely ao mba ho vonoina ho faty tahaky reo apôstôly namany any ko. De ho an'lao zany dia tapa-kevitra ny fiangonana hoe andohotsika tompoko, andohotsika rehetra irasaina iaraka ivavaka amin'Andriamanitra. Ina moa natonga azy ireo tapa-kevitra irasaina iaraka ivavaka amin'Andriamanitra? Satria mino izy rehefa misy Andriamanitra, mino izy rehefa mpamalisoa zay rehetra mazoto mitady azy Andriamanitra. Ary zay natonga azy ireo nirasaina ny vavaka tao amin'ny tranona mpino kristiana anankiray, tao amin'ny tranona atao hoe Maria reny Marka. Tao zareo no niaraka ny vavaka, tao zareo no niaraka nampiseho firaisan-tsaina. De koa zava-makaka etiky milaza aminareo tena misy Andriamanitra, tena mpamalisoa ho an'ireo zay mazoto mitady azy tokoa ny tompo'Andriamanitra tsy to le rainy Jesosy Kristy. Satria hoy Baiboly hoe raha mbola tao mpivavahana ny olona de naniraka anjely ihany ko Andriamanitra mba amonja ny Petera, anafaka ny Petera tao mpigadrana. Ary tamin'ny fomba magaka tokoa tavavoaka tao Petera, tavavoaka le tranana gadrana azy, tavavoaka lay faritra nisy ny fanagadrana, tavavoaka ny vavady ary tonga tany an-tanàna mihitsy. De ty ihany ko ny zavatra anakirembana ampalahelo. Rehefa tonga tao amin'ilay toerana nisy andretim-pino kristianina niraisana ny vavaka Petera de nandondona ny vavahady. De nivoaka ny ankizy vavy anankiray, taitra be mihitsy sady faly hoe Petera, Petera. De lasa izy tsy nivoa ny vavahady fa lasa izy nakany an-trano, niteny tamin'ny olona tao an-trano tao hoe ao Petera, ao Petera. De ny olona amin'ny mbola vavaka ian'Andriamanitra, mamindra foa Petera anao, vonjy hoe Petera, mba tsy ataon'ny olona maty martiora, Andriamanitra, Jesosy eo, Jesosy eo. Petera nefa amin'io fa omba vady. De zao mitenin'ny olona, manofy anao. Petera mihitsy ny ao, anjeliny zany. Petera mihitsy ny ao. Mampalelo Andriamanitra ny taky zany. Rehefa nivavaka anao de mino fa efa niainy nivavaka nataonao Andriamanitra ary efa namaly izy. Ity misy lesona anankiray lehibe mba tiako ambara amitsika. Matetika raha misy zavatra atao hoe impossible amitsika olombelona, impossible zany le zavatra, kanefa dia etsika natry Andriamanitra amin'ny alan'ny vavaka, mety olana io, mety aretina io, mety zavatra hafa mihitsy io, ka hoe nitranga ny fahagagan'Andriamanitra tanteraka le izy, de ohatrany tsy mino zany ny olona hoe Andriamanitra no nanao le zavatra, ohatra mirosana zany ny olona hoe Andriamanitra no nanao le zavatra, ho rasany takany hoe coïncidence na parazara le izy, na hoe mba sendra ny seho, tatak zany no
matetika no fiainan'ny olona amin'ny akabeany. Manamarina zany ny tantarany Zakaria sy Elizabeta. Rehefa toka mivalim-bavaka de tsy nino izy, lorosaina izy satria olona efa antitra izy vady. Impossible mbola hipetrany zaza ao akibony Elizabeta. Kanefa tsisy tsy hain'Andriamanitra atao akory. Tak'izany eo koa ny tantaran'ny Petera sy fiangonana. Rehefa mivavaka izy ireo dia miay mivavaka Andriamanitra. De ny impossible indrindra no ataon'Andriamanitra possible. De tafavoaka Petera, voavonjy araka ilay nambarako teo. Tsisy tsy hain'Andriamanitra atao ry havana. Ndre mandeha tokoa dia efa ela ty tantara ity. De nisy lehilahy anankiray. Io lehilahy io zany narary ny masony, nijola ny masony. Nijola tena vilana mitifitra mihitsy zany le masony. De nampiasa olo-maso lobo be reny izy. De nandreny filazantsara moa izy de nino an Jesosy, nandray an Jesosy. De anisan'ireo olona zay niaraka taminay izy tamin'izany fotoana zany nanompo an'Andriamanitra. De ndray andro ity lehilahy ity nandoalika ny vavaka, ndray maraina nandoalika vavaka, zay ny témoignage-ny. De tompy ivavana teo izy gaga fa ohatra na zavabe tao an-tranony. De nitsangana izy rehefa ino ty mazavabe, de nijery fitaratra izy, de jereny le masony fa io fa nahitsy, tena nahitsy tsara mihitsy. De nanomboka teo de sihitra tanteraka ny masony, le masonjola iny lasa nahitsy. Tsitsy nafantatra azy ny olona, tsitsy nafantatra azy mihitsy ny olona. Tam'izany fotoana zany zahay niaraka torotentenetsena, mbola tanora zay tam'izany. De gaga reo mpiara-mianatra taminy, de nanonona azy hoe tsy ranonanjola ve io, tsy ranonanjola ve io, satria nahita ny masony, nahitsy tsara mihitsy ny masony. De ty matetika zavatra mampome, ary zay matetika no mahazo olona maro. Olona rainy tam'izany fotoana zany, olona rainy tam'izay fotoana zany, tsy nino mihitsy hoe Andriamanitra nasitra anazy. Ny zavatra nitrangy zany fa narary matsy lay dokotera tena mpikarakara azy ireo, mpikarakara anay ato an-trano de taitra tam'izany izy de rehefa taitra tonga de veriny tam'lohany ny masony. Ohatrany nanisay azy, fa tsy nino mihitsy izy hoe Andriamanitra zay mivavany ty lehilahy ity no manao hetsika lehibe mitondra fahagagana atao amin'ny fiainana. Tena tsy nino mihitsy. Zay zany no tiako lazaina hoe lesona lehibe ary mila fitandremana, ary mila lena tena lesona lehibe tona fananarana ho atsika. Afaka manao zavamagaga eo ny eo Andriamanitra. Kanefa raha miseho ny impossible lasa possible, de aza mba isan'ny olona misalasala sy mirosainana hoe tsy Andriamanitra nanao an'izany fa coïncidence na zavatra ny fanandrify fotsiny ihany. Ary na dia ty aretina valana aretina coronavirus ity nge de iveriko fa mitovitovy am'izany mihitsy. Voanandre ny vahoaka kristianina maro be fa miala amin'ny aretina valana aretina coronavirus. Efa navita mission maromaro tany amin'ny fireneka tany izy. De maro be tamin'ny vahoaka kristianina no mivavaka. Anisan'izany ny tenako. Mivavaka taon'ny gropona olona 2, 3, 4, 5, 6 fiangonana ray manontolo fa mitatana ivavaka mba tsy tafitra eto Madagasikara valana aretina coronavirus. Kanjo mo tafitra ihany izy. Ary rehefa tafitra de mbola toy ihany mivavaka mba tsy havita mission eto Madagasikara valana aretina coronavirus. De soran'Andriamanitra fa tsy navita mission izy. Misy marary fa atao vitsy, ary misy marary fa tsy hoe grave be akory, hoe atahorana amona fatale olona. Zany zava-misy eto Madagasikara. De mandray no eritreritry ny olona, tsy nino ny olona fa hoe Andriamanitra no tonga an'izany. Tsy nino ny olona hoe mifamindrampon'Andriamanitra teto Madagasikara no fototrandratrehetra zany, fa zavatra hafa ninon'olona, zavatra hafa ninon'olona. Ho an'ny mpitondra fanjakana moa de soranazy manokana na amin'ny hetsika zay nataony, ny amin'ny asa zay nataony mba anao zay tsy atavavoaka antiaretina ity vita misy eto Madagasikara. Fa ny tena marina lay Andriamanitra tsy to no miainy no vavaka natao ka natonga an'Andriamanitra namindra fo tamin'ity firenena malagasy misy atsika ity, ka dia tapina teo ny domy tsy la vitana inona ny devoly tao mbatiky lay retina coronavirus. Ka hoy aho hoe minoina maranako zo afatry zao, isika
isika ho ia de minofa misy Andriamanitra, minofa mihainy vavaka ataontsika izy, minofa mamaly vavaka ho atika zay mitady azy izy, ary mino fa afaka manao zavatra lehibe sy magaga tsy takatra saina eo amin'ny fiainatsika izy raha tena hivavaka amin'ny fontsika manontolo isika. Jory fa volombelona aminareo ihany koa ndre mandeha efa nitantarako tamin'ny aina aman-jerafa izy ty, ndre mandeha ndray alina tonga tany folo ralina tany de nisy namana niantso any telefônina hoe pastera maty ny zanakay, maty teo mpononona zanakay, zany hoe nono namponona le zanana zany ny reniny de sondrovako le nono le zaza de zahay tonga de sepitra tsy niainy intsony, le zaza kely fotsifotsy malandilandy iny lasa mangana be, no velomina tsy velona andeha ho any amin'ny hôpitaly ahoana fomba andehanana azy satria any amin'ny hôtovily izy mipetraka, izy tsy mana tômôbilina, aiza ny taxi any amin'ny tanàna iny, aiza ny hôpitaly andehanana, mandrapatogany tsy efa vita tanteraka ve momba le zaza, teo zao raha verevitra aiza ny dokotera le eto, aiza ny dokotera andehanana eto, teo zareo natsiaro hoe misy mpanompon'Andriamanitra any de niantso any telefôny izy. Ino moa natonga azy ireo niantso any telefôny? Satria nino izy fa misy Andriamanitra, nino izy fa nivavaka atao mpanompon'Andriamanitra de hoinon'Andriamanitra ary valin'Andriamanitra, de niantso any telefôny izy mitantara de zao niteniko hoe ray soary ny zanakao amindro tanana ny fony fa hivavaka tsika am'izao fotoana zao, de vita ny vavaka de nataoko ny amenina de nijanona tsofoko rano zareo, ny maraina ny andro niantso any telefônina zareo, pastera misy saotra an'Andriamanitra ary misaotra anao ihany ko fa vo vita ozy izy vavaka amenina nataonao teo iny tonga de niratra maso le zanakay ozy izy, niratra maso le zanakay ho an'ny olona hafa sao raha zany de hoe raha normaly zany sonovako nono matsy izy de sepitra kely fotsiny fa tsy maninona io fa de afaka verina amilonina, ohatra zany ny eritreritry ny olona sasa matetika le tsy tena mino fa miasa fo magaka Andriamanitra, fa za kosa tena mino tena resy lahatra hoe Andriamanitra no namindra fo tamin'izy mivady sy tam'le zaza, ka rehefa vita ny vavaka de nanao fagagan'Andriamanitra no velomin'Andriamanitra teo ny eo le zaza. Ho fa maranako ny afatra te zao, tia atsika rehetra ny tompo Andriamanitra, tia anao manokana izy, zao ny fotoanan'Andriamanitra iainona ny vavaka ataonao, zao ny fotoana anamarin'Andriamanitra le iteny eo amin'ny Hebreo 1:15 manao hoe fa raha tsy amin'ny finoana de tsy misy azo atao azahoana sitraka amin'Andriamanitra, fa zay manantona an'Andriamanitra de tsy maintsy mino fa misy izy sady mpamarosoa zay mazoto mitady azy. Zao ny fotoana anamarin'Andriamanitra zany eo amin'ny fiainanareo zay mahita sy mandray ahy amin'ity androandroany ity. Noho zany hivavaka sika, inona ny olana misy ao amin'ny fiainanao, de inona ny tena ho ataon'Andriamanitra aminao manoloana an'le olana, inona ny aretina mazanao amin'ity androandroany ity, de inona ny tianao ataon'Andriamanitra aminao manoloana an'io aretina io, inona ny zavatra mba tianao ho tanteraka amin'ny fiainanao amin'ity taona ity, inona le izy, aza mametra an'Andriamanitra, aza mametra an'Andriamanitra fa tsy olombela tahaka atsika akory izy, fa izy de Andriamanitra miasaka tsy misy masakana, Andriamanitra miesaka tsy misy matotra. Inona no tian'Andriamanitra ataon'Andriamanitra aminao manoloana ny zavatra irinao ho tanteraka aminao amin'ity taona ity? Andao hivavaka tsika, mino aho fa misy Andriamanitra, mino aho fa mpamaly vavaka izy, mino aho fa mpamaly soa zay mazoto mitady azy izy, ary tena mino aho satria tsy indray mandeha na indroa na intelo na nefitra ny dimy amanenina no efa naitsapako zany teo hoe Andriamanitra mihainy vavaka sy mamaly vavaka ary Andriamanitra manao asa lehibe zany, fa efa imbe dehibe, efa tena imbe dehibe, ary zany mahatonga say manentana anareo amin'ity androandroany ity, ka de andao hivavaka tsika. Raha ohatra moa ka afaka mandoalika ianao na ombory fandrinanao na eo tombom-pandrinanao na eo amin'ny toerana misy anao de ataovy, eto oratry Andriamanitra le olana fa hivavako anareo ahy, eto oratry Andriamanitra le retina fa hivavako anareo ahy, eto oratry Andriamanitra zavatra irinareo fa hivavako anareo aho, ka apetra amin'ny fonareo ny tananareo azy raha afaka mandoalika de mandolia, andao hivavaka tsika rehetra. Ry Andriamanitra, ry la izy atrizay kao mandrakizay,
ianao no andriamanitra tsy miova omaly an'io ary mandrakizay misaotranao aho fa afaka nanambarany afatra ao ny teninao tam'ireo olona zay teo apototra fahita lavitra sitrakao ny mahatonga azy ireo andre ny teninao androany satria misy andre lehibe tenao tanterahana eo amin'ny fiainana ko ankehitriny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta entinay onatrianao ny olana ny aretina zavatra irinay manao fakakany anao andriamanitra tanterao zany zavatra angatanay aminao zany amin'ny anaran'i Jesosy miala ny olana na inona inona amin'ny anaran'i Jesosy sitrana ny marary na inona inona karazan'le aretina amin'ny anaran'i Jesosy tanteraka ny fanirinay tanteraka fomagaga ary ndreto izay andriamanitra misaotra anao sady ny am'izany valimbavaka nomenao zany misaotra sy makasitraka anao rila izy hatrizay ko mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy no anaovako ny vavaka misaotra ry andriamanitra io misaotra tompo halleloia amen zay zany tompoko ny afatra nietiko anareo tam'ty androany ity ny teniko anakiray melonisaratsy angambany de zao manomboka androany a de manokana foana ianao fotoana anaovanao vavaka mandoaliky de eto anatr'andriamanitra zavatra zay tiana hoentiny ho anatreany ary raha misy zavatra efa nentinao teo anatr'andriamanitra tany aloha tany kanefa tsy mbola azo mivalina de misaora an'andriamanitra ianao misaora hoe tompo efa voarainao ny fangatahako ary mino fa efa manomana valimbavaka ho ay ianao ka de misaotra anao ao fa dia ho tanteranao atoato ny zavatra zay nangatako taminao raha mino anao tompoko de ahoana ho Jesosy ahita ny voninahitr'andriamanitra ianao ahita ny voninahitr'andriamanitra ianao ka ny tompany amindra fo amintsika rehetra ny tompany hiasa eo amin'ny fiainatsika raha ohatra moa te hifandray amiko anareo io voasoratra io a numéron'ny finday afanareo mifandray amiko na numéron'ny mail afanareo manoratra aty amiko ity de atao mazava tsara ny zavatra tianareo entina amambavaka fa voninao amampanopin'andriamanitra hivavaka ho anareo ny faniriko de hoe zay rehetra olona mino ary mitondra ny etahitanao ohatr'andriamanitra de tiako vonjen'andriamanitra daholo tiako anihon'andriamanitra ny heriny mba azo tery lay andriamanitra tsy tompony zao rehetra zao lay andriamanitra rain Jesosy Kristy zay zany tompoko dia manao mandra-piona aminareo ary manao veloma amin'ny manaraka andray tompoko